ry havana malala mpifaliana trano no azontsika miona toy zao mifampizara mofinaina indrindra miaino ny tenin'Andriamanitra mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fitozian'olo seza fiandrianana, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina salamatoa amin'ny maty, ary lehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Alatsinainy 9 Aogositra 2024 ibanjinantsika aloha hevitra manao hoe manamasina ny tenany ny mpina. Andeha ry havana iteran'Andriamanitra sy ame voninahitra azy isika. Ananitra anao ary Andriamanitro mpanjako, sy ankalaza narinao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera narinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderany indrindra, ary saky ny saina amin'ny fahalebiazana. Taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao lehibe. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra ary anay izy ny an-danitro, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mpananatra ianao ka mampianatra anao ny zavatra rehetra, ka miasa ao amin'ny olona tsirairay koa misy manompo anao. Tompo, miendrika anao ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra mandrakizay no ny anaranao masina satria Andriamanitra fitiavana ianao. Tompo, mahatsiaro ny tenanay izay, mahatsiaro ny fahotanay izay. Ka noho izany dia mamindraha fo aminay. Sasao madio izay mba vakelika ary dio izay mba fampahotana Tompo. Fa noho fananao masina ary izay, andray ny mofinaina avy aminao, hiavaozana eo fanomponanao. Anaran'i Jesosy Kristy, novanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity unité ry havana malala dia hitanao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7, 9-7 ka hatramin'ny 11-10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy nideran'Andriamanitra, ary fantany tsara fa io ny ilay nipetraka teo amin'ny vavahady hitsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana. Dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin-dra lehilahy, ary raha niazona amin'ny Petera sy Jaona izy, dia niara-nirohitra ny olona rehetra eo amin'izy telo lahy
teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomonina ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho hafa mandeha. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika mamey voninahitra an' Jesosy mpaminompony, izay natolotra ireo sy nolavonareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasaina lefa. Fa ianareo nandahy ilay masina sy marina ary mpamonin'olona nangatahanareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novonoanareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelon'izany izahay. Ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny ny finoana izay azo amin'ny alalany nahazoana izao fahasitranana tsara itomasinareo rehetra izao. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa manala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay tonga monjy izao tontolo izao, ilay maty no fahotanao kanefa mamelona anao koa. Nofinaina ho antsika anio ndrenesika teo ny boky Asan'ny Apôstôly toko 7:7-20. Tantara soratan'ny Lioka ny amin'ny nanasitran'ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona. Hita tamin'izany toriteny izany fa Jesosy Kristy ny tompo. Novonoin'ny olona i Jesosy Kristy. Voalaza zany ravana. Raha araka ny fandamin'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny olombelona ary koa mbo famonjenan'ny olona mpanota, dia nafon'Andriamanitra Jesosy Kristy ho faty sy holovona ny mpanota ary ho fanatitra akasitran'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana mba nanan'izay mino azo fiainana marak'izay. Ankilan'izany anefa ry havana, ny fihetsika ny olona dia tena manohitra izany drafi-pamonjen'Andriamanitra izany. Ka indro nanao izay hahafaty an' Jesosy Kristy ny olona araka ny hita eo amin'ny 9:7-20. Izany ilazana fa novonoin'ny olona indrindra i Jesosy Kristy. Novelomin'Andriamanitra kosa nefa izy zany. Novelomin'Andriamanitra kosa nefa izy. Tsy nijanona teo anefa ny zavan-tranga satria araka ny toy ny toe-javatra dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona indray, fa manana hery fahefana andraisiny fahafatesana izy. Aseho amin'ny Petera amin'ireo olona manatrika azy fa afaka mamelona ny maty io Andriamanitra io. Araka ny voalazan'ny tantara koa dia mbola hely mandraka ankehitriny izany tsy finoana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Koa minoa ianao fa aza mba ho isan'izay tsy mino. Ry havana, manan-kery sy fahefana mamelona ny maty ny tompo. Izany koa ry havana ny hevitra mivoatra amin'ny toritenin'ny Petera. Raha ny hevitra sy fahefan'ny olona dia tsy misy na inona ny azo atao intsony amin'ity lehilahy ity izay malemy tongotra, fa dia napetraka mba hangataka fiantrana amin'izay mandalo sisa no azo atao aminy. Amin'ny olona izany dia tahaka nefa maty ny tongony ka tsy afa-hitsangana marak'izay intsony izy. Hiteta nefa araka fisehon-javatra fa diso izany lojikan'ny olona izany satria afaka manangana ny maty Andriamanitra. Sainy izany ry havana ho voninahitra Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra nisaotra no mofinaina ny meno anay izay milaza fa Jesosy Kristy ny tompo. Novonoin'ny olona izy, novelominao Andriamanitra indray kosa nefa izy ary manan-kery fahefana mamelona ny maty ny tompo. Tompo, vavaka anao izay ao amin'ny firenenay. Hitanao ny fahantrahanay. Hitanao ny fahasarotam-piainana eo amin'ny firenenay. Hitanao ny fiainana isan'andro ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mivavaka aminao izay Jesosy. Ampio ny firenenay. Taio sy tario izahay mba hiaina amin'ny fahamarinana, hiaina amin'ny fankatiavana, ka nananay fandriam-pahalemana, hitondra tena tsara ny tsirairay. Mivavaka aminao izay ho an'ny marary, mba ho kasihanao dia ho sitrana. Hitahinareo manana andraikitra amin'izany, ampinoanareo manamanjo, anohanareo mareo sy olona sy ireo sahirana. Taio ny fihazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana. Ny vavaka dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay any an-danitra, ao masinana eny ianaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo any anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha izay finoana ry havana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaranao, amba mihapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, hananatra ny taviny aminao ny Jehovah
ka menao ny fiadanana. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.